ampalalao ahy izay lalana tokony alehako. Ampalalao ahy izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-sainy vondrona mifampitantana eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa. Ho an'izay rehetra mahalala an'Andriamanitra sady voantso no masina, dia ho aminareo mandrakariva ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra anao izay noho ny fitiavanao sy ny famindraponao. Midera sy mankalaza anao izahay noho ny hatsaranao sy ny halehibiazanao. Manome voninahitra anao izay fa Andriamanitra tokana, Tompo tsy toa, Ray ny mandrakizay ianao. Misaotra indrindra fa ianao no manome anay tombonandro, hery, tanjaka, fahasalamana. Ary indrindra fa mbola manome anay ity fotoana androany ity, izay fotoana akatoky ny famaranana ny taona 2024 ary hidiranay makao amin'ny taona 2022. Isaoranay ianao lehibe izany satria ny famindramponao Andriamanitra no mbola tsy mahalany-dritra anay, ka mbola amezanao fotoana ahafahanay mandinika ny tenanay sy ahafahanay mandinika ny teninao, ahafahanay mahafantatra izay lalana tokony alehanay. Misaotra indrindra Tompo, fa ankehitriny fantatray fa tena tsy mendrika izahay, mpanoto izahay, ratsy izahay. Mamindrafo aminay, mamelany elokay, diovy izahay, diovy ny fonay, diovy ny fanahinay, diovy ny mombanay manontolo. Sasao madio izahay, ho afaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarinana rehetra. Saoranay ianao Jehovah fa izaho indrindra ny natokavanao dia ny hanadiovana anay, ny hamonjenanay, ho afaka amin'ny fahotanay. Ary ankehitriny dia mangatak'izay ny fanahinao masina no ampidino hitoetra ao anatinay, ahafahanay mianatra ny teninao, andresy lahatra anay hanao ny sitraponao, andehananay araka izay lalana tokony alehanay. Ankehitriny dia misaotra indrindra fa ny teninao no ianaranay, mivelatra eo anatrehanay izany, fa hampirisiho izahay hanana faharetana, hanana finiavana amin'ny fandinihana sy fianarana ny teninao, ary dia ampianaro handray lesona sy hafatra, anatra avy amin'izany teninao izany mba hahafahanay miaina araka ny sitraponao. Ny lalana Jesoa Kristy no hanaovanay sy hankatahanay izany vavakay izany. Amen. Misaotra an'Andriamanitra isika, nomen'Andriamanitra iny taona 2022 iny satria androany sy rahampitso sisa dia valona ny taona 2022. Raha ny andro izay, raha ny taona izay niainantsika, izay efa lasa ny ainantsika dia hitombo iray indray izany. Fa ny androntsika sisa mihena anankiray indray. Mino fa azontsika izany zavatra lazaiko izany. Ny taona efa lasa mitombo anankiray, fa ny taona sisa mihena. Izany hoe ny androntsika efa lasa izany mitombo fa ny androntsika sisa mihena. Izany hoe mevitsy ny andro sy ny ora sy ny fotoana izay mbola ahafahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra sy ahafahantsika mandihy ny tena manoloana izany tenin'Andriamanitra izany. Ary averina kely
fa tena ao anatin'ny fiainana sarotra sy miaratsy ary manahirana satria orafaran'izao. Andeha ho jerena ny tenin'Andriamanitra izay hagatsika ny hafatra amin'izao alakamisy farany amin'ny taona 2024 izao. Filazantsara ny soratan'ny Lioka, toko 10, andininy anankiray ihany no vakitsika teny andininy 7:10. Lioka toko 10 teny andininy 7:10. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary ny 70 lahy miverina ka nanao taminy hoe: Tompo, na dia ny demonia aza dia manaiky anay noho ny anaranao. Ray masina, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Afatra foira ny ambaran'ilay andin-tsoratra masina fa milaza zavatra betsaka rehefa tena dinihana. Amin'ny ankapobeny dia izao: Jesosy Kristy naniraka ny 70 lahy nieloha azy nitoro ny filazantsara tany amin'ny manodidina, ary misy hafatra maro dia maro ao anatin'io Lioka toko 10. Misy hafatra maro dia maro ataovy ao anatrehanao ny Baiboly dia rehefa malalaka ianao dia somary vakio kely manodidina azy. Izay ihany no angatahana aminao zay, mba hahafahanao tsara mahafantatra hoe mandehana mitoro ny filazantsara dia misy fepetra maro samihafa izay nambaran'ny Tompo tamin'ny mpianatra ao anatin'io Lioka toko 10. Dia nandeha tokoa ny mpianatra. Misy lesona maromaro azo raisina amin'ity Lioka toko 10 ity fa mamaky azy ianao. Dia nandeha tokoa ny mpianatra nitoro ny filazantsara tany rehetra tany, nahita zavatra maro samihafa nitranga tany izay niainany. Ary rehefa vita ny hiraka nampanaovana an'ireo mpianatra ireo dia izao: niverina nakeo amin'ny Tompo izy nanao tatitra, ary anisan'ny fehiny tatitra izay nataon'ny mpianatra ny voalazan'ity andininy 7:10 ity hoe: na dia ny demonia aza dia manaiky anay noho ny anaranao. Ary ny zavatra tena mahafinaritra dia izao: faly ireto mpianatra ireto. Jereo tsara: ary ny 70 lahy niverina tamin'ny fifaliana ka nanao taminy hoe niverina tamin'ny fifaliana. Izany hoe rehefa avy nanao ny asa nampanaovina azy ny 70 lahy dia niverina tamin'ny fifaliana. Misy ny olona rehefa avy hampanaovina hiraka dia mingongonona na manjomojombona na salamizany, fa ny 70 lahy miverina tamin'ny fifaliana izany hoe mahatsiaro reto 70 lahy reto fa nahita fahombiazana tao anatin'ny hiraka nampanaovina azy. Mahatsiaro izy hoe vitany ny asa nampanaovina azy, dia manao tatitra amin'ny fifaliana eo amin'ny Tompo izay naniraka azy izy. Izay izany an'ireto 70 lahy reto. Fa izao nandritra iny taona 224 iny, misy asa, misy mission, misy hiraka nampanaovan'ny Tompo antsika tao anatin'izay heritaon'izay, tao anatin'izay fiainantsika izay. Na afaka tohizana tamin'ny taona tany aloha mihitsy aza ny androntsika lasa rehetra. Misy hiraka nampanaovan'ny Tompo antsika, misy asa nampanaovana. Dia izao ny fotoana amin'ny faran'ny taona tahaka izao dia fanaovana ny tatitra, fanaovana ny jeritodika rehetra. Dia manahoana koa ny tatitra azonao atao eo anatrehan'ny Tompo amin'izao fotoana izao. Dia manahoana ny toe-ponao
hoentinao maneho ny fanaovana izany tatitra izany eo amin'ny tompo izay naniraka. Fitopolo lahy miverina tamin'ny fifaliana nanao ny tatitra, ary ny tatitra izay nataony dia izao hatramin'ny demonia nanaiky azy. Fa isika, izaho, ianao, tatitra manao ahoana no hoentintsika eo anatrehan'ny tompo amin'izao? Ny momba ny tenantsika manokana, ahoana ny tatitra azo atao? Ny amin'ny asa izay notanterahantsika, ny amin'ny fiainantsika, ny anjara fanompoantsika, fiainantsika andavanandro, toetrantsika andavanandro, fifandraisantsika amin'ny ankohonantsika, vady aman-janaka, ray-tam-po, manodidina antsika rehetra. Manahoana ny fifandraisantsika amin'izany? Manahoana ny fahitan'izany rehetra izany manodidina antsika, hoe ahoana ny fiainantsika aloha, satria ny fiainana izay iainantsika ka hitan'ny olona no mampita voalohany indrindra ny hafatra any amin'izy ireny. Filazantsara mivelatra, filazantsara mandehandeha ny fiainantsika andavanandro, ny toetrantsika andavanandro, ny asantsika andavanandro. Noho izany ahoana aloha ny tatitra azo atao mikasika an'izany? Nahita fahombiazana ve? Misy vokatra tsara sy vokatra azo antoka afaka tantaraina sy ambara amin'ny tompo ve, ka mitondra sy miteraka fifaliana ho antsika? Izany iny no anankiray izay takiana hoe ny fiainantsika ve aloha nanahoana? Nambabo olona, nandresy lahatra olona, na ataona olona ve? Ny fiainantsika eto tany ady, na ny ara-nofo misy ady hatrehany eto, raha ny ara-panahy misy ady hatrehany eto, ka manoloana an'izany na ianao mandresy na ianao resy, izay ka sao dia sanatria hanao tatitra faharesena eo anatrehan'ny tompo ianao, na modika hanao tatitra, fa ny zavatra andrasan'ny tompo dia izao: ianao hanao tatitra ny amin'ny fahombiazanao, ny amin'ny fandresenao manoloana miady eto amin'ity fiainana ity. Ny mpianatra dia manao tatitra amin'ny fifaliana, na dia ny demonia aza dia manaiky anay noho ny anaranao. Fa ny antsika sao dia sanatria ka hiteny hoe na dia ny demonia aza dia nekenay. Ianoy tsara dia dinio tsara, fa misy anie ka izany ny tatitra ataony, na izy tsy afaka manao tatitra satria menatra noho ny fanekena maro izay efa nataony tamin'ny demonia. Ny demonia izay tokony hanaiky azy sy hangina eo anatrehany satria resy no mirehare eo anatrehany fa mpandresy. Izany no irehariany an-tseroa nandritra iny taona iny. Ahoana ny tatitra azonao atao mikasika ny fiainanao? Afaka mandresy lahatr'olona ve? Mahataona olona ve? Mahasarika olona ve? Ny fiainanao izay hitan'ny olona, izay filazantsara mandehandeha sy mivelatra. Fa tsy ny fiainanao ihany, tsy hoe vita ny fiainanao dia ampy izay, fa misy anjara asa napetraka ny tompo taminao. Samy manana ny anjara fanompoany ny tsirairay avy, ny amin'ny fitoriana,
ny filazantsara izay nanafaran'ny tompontsika eo mandeha anany amin'izao tontolo izao. Ianareo dia mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Nandritra iny taona lasa? Iny. Nanao ahoana ry? Ny vitanao? Ny tanterakao? Tamin'izany fitoriana filazantsara izany. Zavatsara ilay teneniko. Ny anankiray izany ilay fijerevan'ny olona ny fiainanao sy ny toetranao fotsiny aloha dia efa fitoriana filazantsara. Fa ilay tena fitoriana filazantsara mivantana mihitsy indray. Nanao ahoana ilay fijoroanao vavolombelona ho mpitoro ny filazantsara? Nanao ahoana? Navita ve sa tsy navita? Nanao ve sa tsy nanao? Misy manko aloha izany ny fanontaniana mipetraka voalohany hoe nanao sa tsy nanao aloha. Ka raha nanao, navita sa tsy navita? Misy anie ny rahana hoe mandehanany amin'izao tontolo izao mitory filazantsara, fa izy ange tsy nandeha. Izy tena tsy nanao. Janona fotsiny amin'izao tahaka an'ilay namena talenta anankiray, izay nandevina ny talentany dia niandro fotsiny amin'izao. Fa misy nanao. Fa ny amin'izay tsy nanao aloha izany dia mazava tsy misy zava-bitany. Fa ny amin'izay nanao ankoa ka misy ny nahavita, misy ny tsy nahavita. Tsy atao andrakandrana, tsy atao kilalao, tsy atao hoe manaonao foana ny amin'io asan'Andriamanitra io, fa Jesosy Kristy no fitaratra hoe tena manao ny asany isika. Izay mino aho ny asa ataoko no ataony koa. Izay no tenin'i Jesosy Kristy. Dia raha mino isika dia izao manao ny asa nampanaoviny tompontsika dia ny fitoriana ny filazantsara. Andraikitra maromaro no eo am-pelantanan'ny tsirairay avy amin'ny ankapobeny, na mety misy andraikitra tena vitsy no eo am-pelantanany. Feonatrehany manao ahoana ianao? Manao ahoana ianao? Dinio tsara ny tenanao. Ny amin'izany andraikitra nomenanao izany, nahavita ve sa tsy nahavita, nanao sa tsy nanao. Ataovy eo anatrehan'ny tompo ny tatitra hoe tompo izao ny vita, izao ny tsy vita. Eo anatrehan'ny tompo ianao manao tatitra, tsy hoe ery amasin'olona ery ianao akory handeha hideran-tena sy handeha hilasitraka aman'olona sy handeha hidedaka amin'ny olona hoe vitako izao tamin'ity taona ity. Ny olona tsy mila ilana sitraka izany, fa raha mila sitraka amin'ny olona isika dia tsy mpanompo Kristy. Fa eo anatrehan'ny tompo ianao manao ny tatitra. Ny tompo izay mahafantatra koa ny zavatra rehetra. Ny tompo anie mahafantatra e. Na tsy nanao tatitra aza ny mpianatra ny tompo mahafantatra e. Fa ilaina ny manao tatitra tahaka ny nataon'ny mpianatra. Ary rehefa manao tatitra koa dia izao, tsy izay ampisongadina ny tenanao akory no ataonao, fa mila fanetretena koa ny fanaovana tatitra ny amin'izay zava-bita tahaka ny nataon'ny mpianatra. Ny mpianatra tsy ny teny fotsiny hoe na dia ny demônia aza dia manaiky anay, dia ny reharena ny hedinedina eo anatrehan'izany. Fa mazava tsara ny teneny nohon'ny anaranao. Izany hoe tsy nohon'ny anaran'ireto mpianatra nirahan'ireto, tsy nohon'ny fahaizan'ireo, tsy nohon'ny fahefan'ireo, tsy nohon'ny tanjakan'ireo sy ny herin'ireo, fa nohon'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mazava tsara izay. Ny anaran'i Jesosy Kristy no entinao miady, entinao manantanteraka ny adidy sy andraikitra miandry anao, entinao manefa ny anjara fanomponao. Dia ny anaran'i Jesosy Kristy no entinao mirehare rehefa manao ny tatitra ianao ka mahavita ny anjara didinao ka miverina makeo amin'ny tompo izay naneraka anao, dia ny anarany ihany no ataonao rehare. Rehefa afaran'ny taona tahaka izao dia betsaka ny olona no manao tatitra dia mihedinedina sy be dedaka. Raha ny fomba fitenin'ny tanora azy dia hoe mipoerapoera.
manandra-tena, midoka-tena. Izany nataon'ny olona rehefa manao tatitra. Nenay ohatra izao dia nenay ohatra izao dia izaho nahavita an'izao dia izaho ohatra izao. Fa tsy izany ny zavatra ilaina ange, fa vita ilay zavatra fa tsy ianaranao no voatonona ho nahavitanao an'ilay zavatra, fa ny anaran'i Jesosy Kristy. Na dia ny demonia aza ozy ny mpianatra dia manaiky anay noho ny anaranao, dia ohatr'izay koa ny tokony anaovantsika ny tatitra. Vitanay ny asa ohatr'izao sy ohatr'izao noho ny anaran'i Jesosy Kristy. Satria na isika aza ange dia efa nampianarina soamantsara hoe na inona ataonareo dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany rehetra izany, ka misaoran'Andriamanitra iray amin'ny alalany. Mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra ny Kristy, izany hoe ny zavatra rehetra izay ataontsika dia izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovana azy. Ka rehefa vita ilay zavatra, rehefa manao tatitra, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovana ny tatitra sy amaranana azy sy omena voninahitra. Mifarana ho an'ny taona, rahantsika mahafantatra izany, rahantsika mahita izany. Inona avy ny tatitra azo atao? Izao amin'ny ankapobeny eto amin'ity fandaharana ity dia fantsiana ny resaka fomba fiaina sy fitondran-tena, dia fitaomana hifady ny ratsy sy hifady ny zava-mahamamo sy zava-mahadomelina, ary famporisihana hitaona ny hafa ho resy lahatra hanolo tena ho an'i Jesosy Kristy sy hanao ny asany no atao eto. Ary isika izay miaino ny fandaharana dia izao miombona amin'izany, matoa miaino. Fa rehefa miaino tsika, misy no tanterahana ve izay noresahana teto, izay nampitaina teto, izay notantaraina teto, izay notoriana teto, izay nampianarina teto. Misy azo no tanterahana ve? Dia firy tamin'ireny no tanteraka, inona avy tamin'ireny no tanteraka. Mety betsaka tamin'izay zavatra nolazaina teto mety mifanohitra amin'ny eritreritry ny olona sasany. Mety betsaka ny zavatra izay lazaina teto ihany koa mety tsy mifanaraka amin'ny eritreritry ny maro. Fa mba mety misy kely ihany izay azo lazaina hoe azo raisina, hoentin'ny miaina, mety namana tanteraka ny anjara fanompoana voalaza teto. Fa amin'izay kely izay, mba misy kely ve tanteraka sy lavorary ahafahana manao tatitra amin'ny fifaliana eo anatrehan'ny Tompo. Olombelona tahaka anareo ihany, fa saingy mba nofidian'Andriamanitra manokana hoe hampita ny hafatra amin'ny alalan'ity fandaharana ity izahay. Fa olombelona tsy tanteraka tahaka anareo ihany, fa izay azo noraisina, izay azo nampitaina, izay azo no ianarana, izay raiso. Ary raiso dia ataovy amin'ny fanaovana azy. Ahoana amin'ilay fanaovana azy? Tsy hoe raisina dia ampirimina, fa iainana dia ampitaina amin'ny hafa. Izay no fanaovana ny tenin'Andriamanitra sy fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa mandray ianao dia tsy mitana ho anao samy rery, fa tahaka ny nataon'ny mpiandry ondry rehefa nahita an'i Jesosy Kristy teo am-piananam-belona izy, lasa nandeha nampiely izany vaovao izany. Izay ny hafatra androany. Fa mpieritreretana antsika hoe manahoana ny tatitra azo atao. Ny mpianatra tena niverina tamin'ny fifaliana, tena notatitra tamin'ny fifaliana hoe na ny demonia aza nanaiky anay noho ny anaranao.
dia isika koa ohatr'izay ataovy amin'ny fifaliana ny tatitra, ary rehefa avy manao tatitra dia izao tadio ny tenin'i Jesosy Kristy tamin'ny mpianatra. Aza mifaly satria manaiky anareo fanafa mifalia satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo. Ataovy azo antoka tsara fa voasoratra any an-danitra ny anaranao, voasoratra any an-danitra ny anarantsika noho ny anaran'i Jesosy Kristy izay nentsika nanatanteraka ny asaka nahitantsika fahombiazana. Raha sanatria ka mbola misalasala ianao na tsy azonao antoka dia izao mandy ny tena malaky, araka ny voalaza ao amin'ny Efesiana 5:5, dinio ny tena ianareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy. Hitandremo tsara izay fandehanareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala. Izay ny afatra androany. Hivavaka isika, misaotra anao izay Jesosy no ny fitiavanao sy ny famindraponao. Amezanao fotoana lava dia lava, satria nomenao an'iny herintaona iny indray izay nandinihana ny teninao. Ankehitriny miverina eo anatrehanao izay satria tapitra ny tao, manao ny tatitra ny amin'izay vita sy tsy vita. Ny mangataka izay hoe izay vitanay ho voninahitra ny anarana irery ihany, izay tsy vitanay angatanay famindram-po sy famelan-keloka aminao, ary dia ampaherezo izay ahavitanay misimisy kokoa, ahavitanay be amin'izao sisa izao, ary dia ampianary izay fa raha mitoetra ao anatinay ny teninao dia mavokatra izay, afaka mangataka na inona na inona izay, raha miray sy mitambatra aminao Jesosy Kristy izay dia mahefa ny zavatra rehetra. Dia mangataka izay taio ny tsirairay avy eo am-pamaranana ity taona 2022 ity sy eo amin'ny fanombohana ny taona 2022, samy ho zanaky ny fiadaranao sy ny fitahianao amin'ny zavatra rehetra, ambino amin'ny lafiny rehetra izahay tsirairay avy, dia ny fiadananao hitoetra ao aminay sy ny ankohonanay, ny tokantranonay, ny fiainanay manontolo. Amin'ny aranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany, ary ho voninahitra ao irery ihany izany rehetra izany. Amen. Mametraka mandram-piona mara-pitafa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, dia mamerina manonona ny fiadanana ho anao mandrakariva izay. Amen. Ampalalao aho izay lalana tokony alehako. Ampalalao aho izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-sain'ny vondrona mifampitantana eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa.